Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, namaly ny mikasika ilay raharaha hanenjehana ny fahatseranana ireo mpandraraha mivady Baskar Damodary Minaksy sy Baskar Damodary Gokany noho ny fanaovana osika menaka sakafo mitentina 17 miliara ariary ny taona 2022 androany ny mpisolo vava miaro azy ireo. Ity farany izay mitaky ny anaovana analizy iarahany ny fahatseranana amin'izy ireo afana mitilindray ireo menaka tratraka nogiaza ny fahatseranana ireo afantarana azy na menaka brut na menaka raffiné. Ankilany nilaza androany ity mpisolo vava ireo mpandraraha vahiny ity fa eto an-toerana ireo mpandraraha enjehana noho ny fanaovana osika ireo raha ny fifampiresahana farany teo amin'izy ireo ny herinandro lasa teo. Tsy afaka manamarina na mandiso amin'izany satria raha ny fahafantarako azy mbola eto daholo no olona voakasika ireo fa zany moa information avy any aminareo no afantarako amin'izany aloha fa raha ny fahafantarako azy aloha raha le olona anankiroa arovako le Baskar mivady dia manao raharaha eto Madagasikara izy resaka lamba sy plastika ny tena ataony rehefa niala tam'ilay fanadiovana menaka izy dia eto Antananarivo Soamantsara izy aloha fahafantarako azy satria vao fampiresaka zay tamin'ny Zoma sy mahafantatra hoe any ivelany izy. Jehivana, voasazy higadra herintaona an-tranomaizina miampy lamandy sy 10 miliara ariary i Baskar Damodary Gokany sy Baskar Damodary Minaksy araka ny didim-panjakana izay nivoaka ny 1 febroary 2022 lasa teo no ny raharaha fanaovana osika menaka palma mitentina 17 tapitrisa ariary. Ireo menaka ireo izay sarony fahatseranana ary nogiazana avy hatrany. Efa nisany koa ny hare nivoaka ny faha-4 ny volana Aogositra nanamafy izany raha ny atonta taratasy nivoaka sy voaray eto am-pelantanana. Ankoatr'izay, efa hatrany amin'ny taona 2022 ireto mpandraraha ireto no niakatra fitsarana, vokatra ny halatra sy fanaovana osika, fanodinkodinam-bola ary fisolokiana raha ny angom-baovao voaray. Ny mpisolo vava azy izay nilaza ho tsy mahafantatra ireo vesatra hanenjehana ny fitsarana azy ireo. Ankoatr'ity raharaha menaka ity, andrasana izay ho toy ny raharaha.